Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba Nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofiano fifaliana indray no iarako amin'ny tsika amin'ny ty fotoanany eo mafinaritra ty zay andrenesanao ny fandarana amin'ny radio na amin'ny fahitalavitra na atao amin'ny Facebook ao anatin'ny fampianarana hatrany tsika ny hoe tokatrano fijaliana sa fahasambarana tena tsy anenina ianao anaraka nyty fandarana ty ary anampy anao be da be amin'ny fitezanany zanakao atafitany zanakao ary atonga ny zanakao tsy ampijaly anao atonga ny zanakao anana fahendrena atonga ny zanakao anana ny maizy azy ity fampianarana zaraiko aminao ty dia tsy teoria fa pratika ary ny ainako tamin'ny fitezanany zanako ny ainako ary nasoa zay niteraka mahatonga namba lehilahy sambatra za tena mirehare am'izany fa za tsy hoe manambola noho izy tsy manan-karena noho izy tsy de manana diplôma noho izy fa mirehare kosa fa manana fahasambarana ary manana fiadanana manana fifaliana mihoatra noho ny olona rehetra zay ny azoko rehareana raha vola tsy afaka mirehare arena tsy afaka mirehare bika manendrika tsy afaka mirehare ny tanjaka tsy afaka mirehare zavatra anankiray ny azoko irehareana ary tena irehareako fahasambarana filaminatsaina fiadanam-po fifaliana isanandro tsy mampijaly any ankonako tsy mampijaly any zanako tahin'Andriamanitra ny ankonako kely de fa misaotra an'Andriamanitra fa arovan'ny tompo amin'ny ny zanako akory tsy hoe anjely faratapony tsy ndreko tsara zany tsy hoe anjely fa mba tsy mampijaly mba tsy mampahory fa tsy miteny akory hoe tsara lavitra noho ny anao koa ny zanako tsy zay ny teniko fa tsy ndreko tsara tsy mampijaly tsy mampahory ary zay no mba tiako zaraina amintsika ray aman-dreny manaraka nyty fandarana ity ny fitezana zanaka ny fampianarana ny zanaka atonga ny akonana ho endry ho salama ho ambinina amin'ny zavatra rehetra atao amin'ny Deutéronomie 30 Deutéronomie 30 andiny fadimy ambiny folo no vakiko manao hoe indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza averiko indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza eo amin'ny andiny ny fahasivy folo miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao averiko koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao averiko le ndiny fahasivy folo miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy fahafatesana averiko napetraka teo anoloanao izy Mosesy ny fiainana sy ny fahafatesana dia nitsindry Mosesy mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao rehefa mitaizany ankonana ny zanaka dia ampianaro tsikelikely izy ho responsable averiko
rehefa mitaiza zanaka ianao, mitaiza ny akonanao ianao, mitaiza ny tanora ianao, mitaiza ny ankizy ianao dia zaro izy ho tonga responsable, ho tonga tompona andraikitra amin'ny fiainany, ho tonga tompona andraikitra amin'ny hoaviny, ampianaro izy mba ho responsable. Zay ny anisan'ny zavatra lehibe fitezana ny ankonana. Ho tompona andraikitra, azazarina ny zanaka hody resena lavo zao tsy maintsy anaraka ny teninao. Misy ray aman-dreny zatra amin'ny teny zany, raha mbola zanako le tia nateraky ny kiboko tsy maintsy manaraka ny teniko raha vao tsy manaraka ny teniko de zao azazarina hody resena ohatra zany ny ankizy. Raha mbola zanaky ny netiko kibo 7 volana, raha mbola 7 volana tatao anatin'ny kiboko de miteny azay tsy maintsy manaraka mibaiko. Zany tompona andraikitra amin'ny fiainanareo, zany ray aman-dreny tsy mahazo manohitra ny tenin'ny ray aman-dreny. Tsy fanao zany, tsy fitezana zanaka amin'ny fanaovana an'izany. Azazarina ny ankizy ho saziana lavo zao de ampitahorina lavo. Raha tsy manaraka ny teniko miomana, velesiko amin'ny sekibo, miomana, idiko any ivelan'ny trano. Raha tsy manaraka ny teniko de punition, kapoka, fanasaziana. Azazarina n'izany ny ankizy, tsy fitezana zanaka zany. Ampitahorina ny ankizy. Raha vao tsy manaraka ny baiko de efa miomana fa tsy mahazo lova ty amiko. Raha vao tsy manaraka ny baiko de efa miomana fa tsy vidianako an'ity, tsy vidianako an'ry, tsy mahazo an'ity. Raha vao tsy manaraka ny baiko de tsy fanao amin'ny zanaka, tsy fitezana zanaka zany. Sazy lavo zao, fampitahorana lavo zao, ampianaro ny zanaka ho responsable, ho responsable amin'ny fiainany, ho tompona andraikitra amin'ny fiainany. Ahoana ny atao amin'izany? Voalohany, efa nampianariko tamin'ny farany teo ny hoe nareo mivady ny mampianatra ny zanakareo amin'izay toetra tokony. Efa nampianariko tamin'ny farany teo fa nareo mivady no manome lesona voalohany ho an'ny zanakareo. Nareo mivady ny mampianatra azy alemy fanahy. Nareo mivady no mampianatra azy mba hanana fitiavana olona fa tsy makana olona. Nampianariko tamin'ny farany teo fa raha ampianarinareo mifosa olona ny zanakareo, raha eo masony zanakareo nareo mifosa olona de lasa mpifosa olona ny zanakareo. Lasa mpifosa olona ny zanakareo. Raha eo masony zanakao eo nareo no miteny ratsy de lasa mpiteny ratsy ny zanakareo. Raha eo masony zanakao ianao no misotro toka sy mifoka zigara de miomana fa ianao mifoka zigara andro fa ny zanakao lasa mifoka rongony. Zany nge izy io raha lasenabavy io letsika hoe ny zanako pastera lasa mifoka rongony, lasa mifoka roro, mifoka an'ity, lasa zao ka ianao ny nampianatra azy, ny anao zigara fa ny azy rongony. Zany ny zavatra misy. Ny lalàna ny fambolena, ny lalàna ny fambolena de tsy maintsy mijinja be lavitra tsika zay namboly no zay nafafitsika. Raha namafy vary raika apoka ianao de tady fa tsy vary raika apoka no mivoaka eo fa amin'ny kitapo. De ohatra zay mihitsy fitezana io. Raha androany ianao mitaiza ny zanakao iteny ratsy de mahay teny ratsy lavitra noho ianao ny zanakao rapitso rehefa lehibe. Raha androany ianao no mitaiza ny zanakao amin'ny fifosana olona de mahay mifosa lavitra noho ianao ny zanakao rehefa lehibe. Raha androany ianao mitaiza ny zanakao amin'ny hirany zao tontolo zao sy balle de mahay balle lavitra noho ianao ny zanakao rehefa lehibe. Raha androany ianao mitaiza ny zanakao amin'ny fijejejona de rehefa lehibe io iotra lavitra noho zay eritreretinao. Fa raha androany ianao nitaiza ny zanakao amin'ny fiderana, amin'ny fahamotinana,
amin'ny fahamasinana de ioatra lavitra noho zay koa ny fahamasinany zanakao rehefa lehibe raha androany ianao nitaizany zanakao amin'ny fiderana amin'ny fitiavam-bavaka de ho tivavaka no ianao koa ny zanakao rehefa lehibe zay no fitezana voalohany ny fietsika ataonao ny fanazarana ataonao zay ny voalohany faharoa ny resaka rehefa mitaizany zanaka dia tsy miteny fotsiny hoe mba endry fa ilazao zavatra pratika izy ijoro vavolombelona izy momba amin'ny fiainanareo taloha raha mety ny fitezana nataon'ny ray aman-dreny anareo tsy andriko tsara raha mety ny fitezana nataon'ny ray aman-dreninareo anareo de ampitao any amin'ny zanaka zao ny tezain'ny dadanay sy mamanay anay zao ny nampianaran'ny dadanay sy mamanay anay le fitezana tsara io de ampitao amin'ny zanaka ao zay fitezana tsara zay de raha nahita fiainan'olona ratsy nareo tany arina tany ambadika tany hoe mety ny soritoka izy menakavy za zao ohatra ny fiainako misy zala namanamako reny taloha bandibandy namako reny boiboikely namako matony toka lasa dalan'ny toka lasa dalan'ny rongony hitako io ny andravoangeny fa zay teniny taloha mipetraka de atoriko ny zanako le zala reny taloha ny aran'ny lalao taminay fa tamin'izy à l'âge de 15 ans de efa nisoritoka de iny izy ny lasa dalan'ny toka iny midika fampianarana lehibe ny fampitanao an'izay amin'ny zanakao na tsy hiteny any zanakao ary ianao hoe aza misoritoka na hoe ratso ny toka de izay ilay fijoroana vavolombelona sy tantara hitanao zay de efa mepitany aminy hoe ary lehibe lavitra noho ny teny hoe aza misoritoka lehibe lavitra noho izany ny fiatraikany zany teny zany de iny ny hafarany le zalahy iny 12 taona iny de efa mifokafoka sigara iny izy zao lasa dalan'ny rongony misy namako voaingana maty tanora maty namako niaraka tamin'ny boiboikely niaraka taminay maty ny toka de nahitany fiara-parany de zao ny teneniko an'le zanako le zalahy reno a niaran'ny lalao taminay fa zalahy moa tsy mety mivavaka maniratsira fivavahana manompo sampy ny ray aman-dreniny de reny izy blasa piloky izy pisoritoka izy de maty ny toka io midika afatra lehibe any amin'ny zanako zay tsy voatery teny aminy hoe aza miloka aza mifoka aza misotro fa zay fahitako hoe maty le namako vokatry ny fisotonda de efa mipitany anatin'ny saintsy ny atodoany hitantarana hijoroana vavolombelona za mitantarany zanako foana zay ny tezay mipapa sy mamanay tamin'ny fivavahana de zao ny mitondrany anay de nampianarana zay ohatra zao de tsy namelany zay raha tsy miaraka aminy de vitany zanako hoe zay ny nahatafitany dada zay le izy de ny mbola kely ny zanako de fa tezaiko an'izany hijoroko vavolombelona oatra zany de vao mahita fiainana tanora any ambadika any a fiainan'olona any ambadika any a fiainana ankizy any ambadika any de tantaraiko oatra zany reny ny ataon'ireny zaza zao ny vokatry zao ny zavatra nataon'ireny zaza reny zao ny nataon'ny ray aman-dren'ireny zaza reny mahatonga ny zanany ohatra zao ny zavatra mitranga sy ny sisa de tena mipitany amin'ny zanaka de atao ohatra zay mihitsy ny fanaovana azy tsy voatery omena teny lavabe fa le fiainana pratika le zavatra hita eny ananonanina eny fijoroana vavolombelona tantara hita iny tantaraina an'le zaza de mahatonga an'le zaza lasa manana responsabilité amin'ny fiainana lasa responsable amin'ny fiainana fa mbola veriko ihany hoe tsy mety io le mibedibedy zaza isaky mimetsika io raha mbola zanako le ty tsy maintsy manaraka ny teny koa raha zanako tsy maintsy manaraka ny baiko koa tsy zany ny fitezana zanaka fa hijoroana vavolombelona izy hitantaraina ny tantaranao tsara izy inona ny nahatafitanao inona ny fiainana tsara ny lalovanao de zany tantaraina aminy tamin'izah mbola 12 taona de zao ny fiainako ny atantaraiko ny zanako foana ny any fiainanay taloha ny fahantrana ny ainanay zay ny anaraka ny baiko ny dadako sy ny ray aman-dreniko tantaraiko ny zanako za 20 taona sa tamin'izah 20 taona zao ny fomba nanompoky ny tompo
zao ny fanoloratenako tamin'ny fanomponan'ny tompo nanao ny asan'andriamanitra 20 taona zao no nataonay tataraiko amin'ny zanako zany ampitaiko amin'ny zanako mba tsy bedesako ny zanako de tataraiko hoe ayve zany natafita ny dada zany nao amin'nampahomby any dada fa za tsy zatra manasazy foana ny zanako hoe ampitahoriko zanako nareo tsy maintsy manaraka mibaiko raha mbola zanako manaraka ny teniko tsy mampatahoatra ny zanako an'zany fa le zavara tsara ny ainana zavara tsara hita no ampitaina atonga n'le zanaka ho responsable ao arina kely ao izy omenao safidy izy ao arina kely ao hoe zay ny tenin'Andriamanitra eto miantso ny lanitra sy ny tany ao anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo an'lohanao ny fiainana sy fahafatesana ny fitahina sy famonjonana koa mifidiana ny fiainana mba velona ianareo i Mosesy tsy nanerin'ny zanak'Israely mihitsy nanero tsy maintsy manaraka ny teniko nareo fa zany Mosesy zany no nampianatra anareo zany namoaka anareo avy any Egypta zany nanao an'zao zany ana ozoniko nareo tsy niteny an'izany Mosesy tsy nampatahotra ny Israely izy tsy nampatahotra ny zanak'Israely fa nampisafidy misy fiainana eo anoloanareo de misy fahafatesana misy fitahina de misy fanozonana safidy soyez responsable aoky nareo tompona ndraikitsy amin'ny tena anareo iza no fidinareo fiainana sa fahafatesana fitahina sa fanozonana aloha zanakao isafidy zay tiany atao rehefa lehibe fa ny anjaranao de mitaiza azy aloha mampianatra fa rehefa lehibe izy afaka misafidy tsy azonao terena tsony izy rehefa lehibe tsy azonao dresena amin'ny karavasy amin'ny fekibo hoe velesiko amin'ny fekibo la ataoko an'zao hoe la non rehefa lehibe rehefa tonga eo am'le misafidy am'izay zanakao de tsy azonao dresena izy fa ny olana ianao ny tarafanabiazana taranao tamin'ny fitezana ny zanakao be da be ny ray aman-dreny rehefa 20 taona ny zanany mbola te davino kapohana amin'ny fekibo any azafady totondro ny zanakao la io no mipetaka voalohany any amin'ny masonao allo ny zanakao rehefa lehibe tsy maintsy responsable fa misy fotoana izy 2 taona 3 taona 10 taona 12 taona 15 taona mampianatra azy ianao raha vao tara fa 15 taona ny zanakao tara fa 13 taona ny ampianaranao azy de miomana fa Facebook ny taiza azy ny internet ny taiza azy ny olo zao tontolo zao ny taiza azy raha vao tara ianao amin'ny fitezana zanaka ka tsy voatery obedesina foana ny ankizy fa izarana tantara le nahasoa anareo le nahatafitanao azonao tantaraina ihany koa tsy fahombiazana na tonga anay ane ny soritoka ane lasa mpisoritoka ny dadany mpisoritoka taloha de lasa mianatra ny soritoka zay de io saika maty ny toka io ampianarina tezaina ohatra zay de zavatra manaraka de zao farany aza zatra sazina ny zanakao averiko aza zatra manasazy zanaka inona moa le manasazy le manasazy de hoe kapohako raha tsy manao anaraka ny teniko tsy omeko gote raha tsy manaraka ny teniko ataoko an'izao tsy hividianako akanjo raha tsy manaraka ny teniko sazy ny anaran'izany sazy aza zatra manasazy zaza azonao avadika kely fotsiny ary ny amadiana azy tsotra raha manaraka ny teniko ianao de ho ampiko ny gote ianao zany ny fanaovana azy raha manaraka ny teniko ianao raha mipasy klasy tsara somatsara ianao hividianako bisikleta samy hafa mihitsy ny fetraika an'le hoe tsy hividianako bisikleta raha tsy afaka sy ny hoe raha afaka de hividianako bisikleta ny anankiray sazy ny anarany ny anankiray valisoa ny anarany ka mizara mitaizany zanakao azo valisoa raha mba nanao zavatra tsara izy averiko mizara mitaizany zanakao azo valisoa fa tsy sazinao izy
raha vao tsy mahay nininao de fampitahorana tsy mandeha manao vacances raha vao tsy afaka raha vao tsy mahay nininna any ampianarana dia fialako ny tamaina fa manala baraka sazy ny anaran'izany aza zatra manasazy zanaka fa manjary lasa tsy responsable no aviny izy fa toano izy raha ohatra ka miova ny toetra ny se de anaovako an'ity se ividianako pizza raha ohatra ka tsy manao an'ity tsony se ty zavatra anankiray ty dia anaovako an'ity valisoa ny anaran'izany fa tsy fanasaziny farany de ny mbola kely ny zaza de ataovy tompona andraikitsy amin'ny tenany araky ny teniko teo hoe tsy kapohana lava zao foana izy tsika manko zany misy fotoana zatra mikapoka zanaka kapo fa tsy fanao zany aza zatra manakapoka zanaka fa raha ohatra ka misy zavatra tiany atao de aloha ataony de ampiseho azy ny voka-dratsiny sy ny conséquenceny ohatra io zao misy labozia anankiray labozia le zavatra tokony ampianarana azy no ampianarana ho azy fa tsy zavatra mampididoza koa labozia de teneninao foana izy aza mikasika an'io labozia fa mama io de mandady le zazakely de lasa foana izy makeo an'le labozia de efa teneninao aza mikasika an'io fa mama io de vo teneninao izy de miala kely de batainao izy ikisaka ery fa misy fotoana batao mihitsy ny labozio eo akaikiny za tsy miteny hoe dory izy fa aloha izy ikasika kely fa vo mikasika kely izy tonga de fatany fa mamay io de tsy le izy batainao tsony tsy izy le batainao tsony ny atonga azy tsy ikasika labozia fa vo mahitany izy tonga de mandositra zay misy fotoana aleo mihitsy izy ikasika labozia ny resahako fa za tsy miteny ataovy mikasika courant 220 volt izy fa iny le indray mandeha anao le mikasika iny le izy nikasika an'iny laboziny de efa fatany hoe mamay io mila manaraka ny tenin'ny dada manaraka ny tenin'ny dada hitako tamin'ny Facebook tamin'ny internet hoe misy zazakely milalo courant le courant 220 volt reny de ampianaran'le ray aman-dreny eo satria le zazany tsy voafianao de misy fotoana izy te kitikitika an'io fa misy fotoana mihitsy ianao mandray an'le ohatrany hoe courant zany de mody ataotaonao eo ny ana de asianao mihitsy ohatra zay le ataon'le zala amin'ny internet de fatatry le zaza hoe tsy azo kasiana tsy voatery kapoka azy ianao tsy voatery be de azy foana fa ampiseho i fa raha mikasika an'io izy de ahita olana zany le fitezana zaza tsy voatery be de kapoka fa le zavatra tsapatsapain'io mihitsy ny testena aminy io manimbanao ianao raha mikasika an'io may an'io anao raha mikasika an'io za tsy miteny hoe rano mangotraka hoe asianao rano mangotraka de aloha raisiny de ho may eo ny zanako tsy zany resahako lanjalanjainao tsara le izy de ny zazakely manana an'ity toetsainy ity misy fotoana izy tsy mino ny teninao fa rehefa izy am'izay manana expérience hoe ndraranao izy tsy kasika an'io de nefa mbola mite anatona eo any raranao fanoroana izy te kasika an'io manatona eny alefa soa am'le labozia de raha vo iny am'izay izy hitanao hoe mbola mite kasikasika an'iny izy ka may ny tanany de manomboka eo izy hoe mila manaraka ny tenin'ny dada ny zazakely manana ny toetsaina ohatr' zany hoe ny tenin'ny dada ihany ny mety de ho andeha ho arahako mino fa voarainao zany fampianarana ny sisany tenin'Andriamanitra zay nizaraina izy zany ao anatin'ny 5 taona korotana tokantrano 5 taona tena tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy mitabataba foana isanandro ianao mihitsy manakorotana sa ianao le za mpanakorotana ianao mihitsy mpanakorotana foana mantso de tao anatin'le ray volan'ny fanahy masiny iny ray volan'ny fanahy masiny iny tamin'ny volana jona de efa andresaka tamin'ny pastera Ertina de nametrahany tanana de mivadika efa leo anahy mihitsiny de vadinao efa leo anao mihitsy ka ianao koa tena hita n'ity fiangonana ity de manainga ihany ianao ndraindray zany tsy mamona fa mitabataba foana
dia eo koa le olona tsy tia dia manakorotana koa tia ampisaraka anay vady dia saorana ny tompo fa afaka tanteraka tao anatin'ilay ray volana fanamasina iny ray volana fanamasina asiana teka varazy mafy manavaka amin'ny fanamasina dia nivadiko tena tsy tia an'ity fiangonana ity mihitsy ary nanenjika anahiko miaraka mivady aman-janako dia tao anatin'iny ray volana fanamasina iny any dia ohatrandreny anjely reny mihitsy ny andraisan'ny zareo anahy amin'izao ka olona vaovao ka novain'ny fanamasina olona vaovao mihitsy ka dia mirary soa ie sotra amin'ny jesosy dia manasitrana ny tahiny tompo dia maherezy dao ary teka mafy aleo ary alohan'ny farany ny anarako izany dia Rafavianitra zavatra nataon'i Jesosy tamiko mafimafy baribaritra izany ny asako dia rehefa izay zavatra ataoko izany dia ohatrany hoe tsy mety daholo ilay varitra ataoko dia ty tanako ty ohatrany hoe misy zavatra hafahafa izany raha tsy mangiritsina izany dia mavesabesatra boribory dia nanao délivrance teto hoe izay manana fanapahana blocage dia nanao délivrance teto dia niova ilay fandeha letsena le nandeha tsara ntsena ie voninahitra ho an'i Jesosy tapaka amin'ny blocage tapaka amin'ny blocage tananao tsy mangiritsina ntsony efa tahina mihitsy efa tahina mihitsy ianao zao efa tahina mety mihitsy zao mivaritra ataoko asina teka rahalalo amin'ny farany izao le za le teny pasteur tasy le hoe andro sabata ariva tamin'izay le hoe misy fanamanenjika ao pasteur ay todia amin'izay ary ary amin'ny caméra e efa misy olona manaliny koa teo amin'ny loko dia voalohany indrindra zany a tsy vavolombelona noho ny fanasitranana nataon'i Jesosy tamiko satria tena raha le zavatra nata tamiko zany dia fanahana famisaviana tena fanahana famisaviana zany le natra tamiko a satria tao anatin'ny toeram-piasana zany a nisy ohatrany hoe zavatra nanindriana anahy mihitsy zany tao anatin'ny toeram-piasana dia ohatrany hoe nataony zareo tamin'ny alalana fitaovana le izy zany raisiko tamin'ny tanana zany le izy a dia mipetraka taty amin'ny tanako dia rehefa natory amin'ny alina dia minefinefina be io tanako ohatrany hoe misy zavatra miangiainga manao ohatr'izao zany eo ambonin'io tanako miangiainga manao hoe dia manontany amin'ny vadiko hitanao hoe zavatra miangiainga amin'ny tanako dia hitako fa sody miakatra ny tensionanao tsy tension miasa amin'ny vadiko zavatra hafa dia nandoarika aloha mivavaka Jesosy inona ho aty mahazo anaty mivavaka dia faramora mivavaka teo zay mivady vadiko moa fa pinotra dia mivavaka izy mivavaka dia vao dia lasa le izy dia nahita toy dia tsy anjoko mihitsy atongavana ty am-piangonana niazakazaka naka ty am-piangonana sakanan'le izy ndray mivoaka amin'ny varavarana indray tonga dia misy emboka mantsa mamofona be zany dia atosiko le emboka mantsa indray miverina makany an-trano zany hoe voavoaka dia fa le izy lava be pasteur afesiko io aminay moako misy an'le andray tonga dia maniditsidiny araka ny trano le nonosy reny ohatran'le famisaviana zany zavatra lava be le izy dia nanahoana ny farany ny farany resinao le izy resiko le izy afaka ianao afaka satria tonga nanao délivrance tety alatsinainy talata ndraisan'ny pasteur tato angamba tato farany ambany tato dia sorana tompo voninahitra mpandresy ianao mpandresy matiny ianao tsy maty ao so sitany ianao afaka ianao teka maraza mafany tompo vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitrana